Vatsimpana etni pasteur Barbier Kristina. Ray zanaka fanamasina tsara indrindra manome voninahitra ny anaranao mahery amin'izao maraim-baovao nomenao anay izao tsara ianao sady mpanao tsara makasitraka amin'ny fahavelomanaina saotra amin'ny famindram-poraisina aminao isan'andro Jesosy Kristy tomponay ianao lay tia sy tsy mahafoy anay zanakao koa dia ndreto zay mangataka ny famelan-keloka eto anatrehanao alohany handray sakafo ny teny masinao diovy amin'ny ranao soa Jesosy ho afaka mitsy fahamarinana rehetra ary dia irao ny fanahinao fanahy pampahery fanahy ny fampiononana apitraka anay ampatanjaka anay eny ny tanana miraviravy ny lohalika malemy ampaheresinao avokoa taio ny teny masinao Jesosy ampitondranao ny mpanompo tsy mahasoa saotra tompo malalako aleluia amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta riavana faly tokoa miaona amintsika indray amin'ny alalan'izao fifandraisana izao ary dia tonoana amintsika ny fiadanan'ny tompo amin'ny isa tokantrano koa ny fahasoavana mba amin'ny fiadanany ho an'ny tsirairay avy. Ny teny izay ampaherezana antsika amin'izao maraina izao dia ho filazantsara ny Jesosy Kristy tompo araka ny Jaona. Jaona toko fa 4:12 ka hatramin'ny 7. Jean chapitre 14 verset 1 à 7. Vakina izany amin'ny anaran'i Jesosy tompo ny teny. Aza malahelo ny fonareo. Minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa handeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha handeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko. Ka izay itoerako no itoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'ny izay alehako. Hoy Tomasy taminy, tompoko, tsy fantatra izay alehanao, ka ataonay ahoana no afantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy, izaho no lalana sy ny fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ianareo dia ho nahafantatra ny iray kokoa ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Zany andatsoratra izany roy havana no mitarika antsika amin'ny lohateny ny fampahirizana lehibe manao hoe raha Jesosy no mampahery. Efa niara-nandeha tamin'ny Jesosy nandritra ny 3 taona ny mpianatra eto. Nambaran'i Jesosy taminy fa hisaraka am'izy. Noho izany dia mety ho niahiahy ny mpianatra ny amin'izay anjo azy rehefa tsy ao intsony ilay ny ankinany. Tsy injon'i Jesosy izany tebiteby ny fony ny mpianatra izany. Ny tokony omeny azy dia voatahiry ho an'olona rehetra amin'ity toko fa 4:10 ity amin'ny filazantsara ny Jaona ity. Ny fisarahana mankoriavana dia mahatonga alahelo. Hita izany amin'ny fomba ny olona andavanandro na dia fisarahana vetivety eto an-tany aza. Maika fa ny hoe fisarahana vokatry ny fahafatesana. Nefa asehon'i Jesosy fa ny alahelo dia anjakany safidy. Zany hoe rehefa manao hoe aza malahelo ny fonareo dia olona manana safidy no itenenany amin'izany. Tsy azo atao ny manao aza amin'ny zavatra tsy mananaina tahaka ny azo na hoe biby satria tsy mahay misafidy izy ireny. Fa isika olombelona kosa ry havana izay nataon'Andriamanitra ambony noho ny zava-boary hafa rehetra dia nomeny saina sy fanahy no azo itenenana hoe aza. Alahelo ary no anaovan'i Jesosy hoe aza malahelo. Ary noho izany dia tsy ny alahelo no tokony hanjaka amin'ny olona
fa ny saina no tokony hanjaka amin'ny alahelo. Raha Jesosy no manao hoe aza malahelo ny fonareo, dia tsy fandrarana tsotra ihany zany, satria miaraka amin'ny aza dia misy ny antony. No ao ny tsy atao anefany, ao koa ny hatao. Ozy Andriamanitra eto hoe minoan'Andriamanitra, finoana izay mampahery sady mamelona no mahasolo ny alahelo, izay mampalemy sady mahafaty no voalaza amin'izany. Ary izany finoana izany dia finoanan'Andriamanitra, voafono anatin'izany ny hetra rehetra momba ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra azy. Ao ny hery ny tsy ao ny mampahary azy, ao ny mampamelona azy, ao ny fahamasinany sy ny fahamarinany, nefa ao koa ny fitiavany sy maharay azy. Noho izany dia voaroka ny alahelo raha mameno ny fotsika ny fahatsiarovana izany rehetra no tanisaina izany. Hoy izy indray, minoa koa dia teny atao amin'ny manana safidy. Na dia avy amin'Andriamanitra aza ny finoana, dia mbola mahazo mandahy ihany koa ny olona. Nefa ny tsy finoana ry havana dia mahavery, fa ny finoana kosa dia mahavotsy. Eno izao ten'Andriamanitra izao, minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao, hoy Paoly sy Silasy tamin'ilay mpiandry tranomaizina, miankina amin'ny sitrapo ny hiombona ny finoana ary ny ananantsika fo mahatoky an'Andriamanitra no hery izay mahasolo ny alahelo. Mbola nilaza indray izy, ary minoa ahy koa. Finoanan'Andriamanitra no takiany Jesosy amintsika, ary finoana azy koa. Tsy azo avahana ny finoanan'Andriamanitra sy ny finoanan' Jesosy, satria iray ihany izy ireo. Ny toetra rehetra ananany ray dia ananany zanaka koa. Ary satria Jesosy no nomena mba azahoantsika famonjena, dia tsy mety raha tsy nomena azy koa isika. Tsy avelan'i Jesosy amin'izany ny fampiononana, fa mbola ambarany koa ny fanomanana ataony mba hikarakarany ny mino azy rehetra. Ozy indray eto hoe, ao an-tranony raiko izy dia misy fitoerana maro. Raha tsy izany ozy dia efa nilaza taminareo aho fa handeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho. Fanafody ny alahelo izany teny izany. Tsy misy ahiahy intsony, satria ny iray izay tiantsika dia manana fitoerana maro izy ao amin'ny tranony. Ary Jesosy mpamonjy no andeha araka an'izao teny izao ho lasa hamboatra ny toerana ho antsika. Aiza misy an'ireo fitoerana ireo? Tsy fantatsika izany. Manao ahoana ireo fitoerana ireo? Tsy misy teny milaza mivantana ny toetoetran'izany toerana izany, kanefa hita fa raha lazaina ny toetry ny Jerosalema vaovao ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 1:20, dia atao hoe karazana vato mahafinaritra indrindra no entina ilazana azy anga, satria izany no tratry ny sainan'ny olombelona. Azo inoana nefa fa ny fitoerana amboarin'i Jesosy ho an'ny mino dia tsara lavitra noho izay azontsika heverina. Tsy nanamboatra fitoerana ihany no ataon'i Jesosy, fa mbola ho avy indray izy hozy eto, ka handray ny azy ho any aminy mba ho amin'ny fitoerana iray ny mpamonjy sy ny voavonjy. Ka dia tsy avelan'i Jesosy ho amin'ny famoiza-po zany ny mino azy, fa ataony ahoana? Ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony hozy izy, ary tsy misy fahafatesana intsony, sady tsy misy alahelo intsony, na fitarainana, na fanaitainana, fa efa lasa ho zezina zavatra taloha. Bokin'ny Apokalipsy 1:20-4. Fomba ny olona rehefa mandeha lavitra amin'ny tany izay tsy mahazatra dia mividy saritany ohatra izay mampiseho ny lalana.
ka rehefa mandinika izany ny mpandeha dia mazava aminy ny lalana arahina. Koa ankehitriny ary ny baiboly no saritany izay ilaintsika. Ao aminy no ahitantsika ny teny izay nataon'i Jesosy manao hoe, henontsika teo izany, izao ozy no lalana. Raha izy mantsy no raisitsika amin'ny finoana dia tafita tsara isika ry havana malala. Mbola toy izany koa, misy zavatra anankiray koa ilaintsika. Dia inona ozy eto? Ny fahamarinana. Toa matsiaro ny afatry ny tompo amin'ny fiangonana malagasy miray iziona amin'ity taona 2024 ity izany fahamarinana izany. Idina ny finosana. Tsy hahazo toerana ny amin'ny fahasambarana ny olona tsy marina ry havana. Raha mandinika ny tenantsika tsirairay isika dia tsy aroana tokoa fa tsy misy marina na dia iray akory aza. Voalazan'i Paoly koa moa izany any amin'ny Romanina 7:10. Vato misakana izany tsy fahamarinana izany. Ary raha tsy esorina izy dia tsy ho azontsika izany hoe fahasambarana izany. Nefa ry havana dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indrindra isika fa tonga Jesosy izay manaisitra ny vato satria dia mitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana izy. Azany natonga azy nilaza hoe izaho ny fahamarinana ho izy. Raha mandray azy amin'ny finoana zany isika dia asaina ho antsika ny fahamarinan'i Jesosy. Azany natonga ny Paoly nanana fireriana mihitsy amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tompo hoe iza no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra. Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty. Eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanankavanan'Andriamanitra ka mifona ho antsika. Romanina 8:7-30 ka hatramin'ny 4:30. Fantatsary ny lalana. Ary azo ary ny fahamarinana. Kanefa manao ahoana ary ity tena mety maty ity, ity tena tsika mety maty ity? Hanana toerana any an-danitra va izy? Dia indro ny teny Jesosy ary manao hoe izao ary no fiainana. Ary ny teny manao hoe izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Rehefa fahafatesana satria tompony aina no manjaka ry havana malala. Fa mindrafitra tsy mitalana no asehon'Andriamanitra amiko sy aminao ange. Raha ny amin'ny tenantsika izao dia tsy misy manana fahamendrena akory isika izao. Kanefa tsarovy ry havako fa Jesosy dia mitady antsika rehetra ho vonjena. Manaisitra ny alahelontsika izy ary manamboatra ny fitoerana any an-danitra ho antsika izy. Sady mbola ho avy indray izy ka handray antsika ho any aminy. Lalana sy fahamarinana ary fiainana Jesosy. Aketo hoy ny teny tompo hoe voavoatra ny zavatra rehetra. Rehefa matsiaro izany fikarakarany Jesosy izany tsika ry havana dia fatokisana sy fisaonana no tokony mameno ny fo hosolo ny alahelontsika amin'ny zavatra rehetra mitranga amin'izao fiainana ratsy dia ratsy iny izao. Ary dia faharetana ny finoana sy amin'ny fanompona an'Andriamanitra no kendrena isan'andro mba ho azontsika ny toerana namboarin'i Jesosy ho antsika tsirairay avy eto. Ny kristiana malala izay manatsofina aoka izy hainy bitsiky ny fanamasina amin'ny fiangonana. Fa hoy ny teny tompo hoe ho afaingana aho tanomafy izy ianananao mba tsy hisy haka ny satro-boninahitra aho. Aleluia, amen. Ivavaka isika afako. Sotra tompo malala, sotra Jesosy, mankasitraka lehibe indrindra tompo. Raha ianao tokoa no mampahiry ny fo malahelo, na ny fo tesitra, na ny fo mankahala, na ny fo anjakan'izao ratsy rehetra izao dia ionina ary hiravoravo ary anana fiadanana. Ny teninao mantitra dia ainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana Jesosy ho an'ny nofo rehetra. Saotra tompo, ka io ny tsirairay avy. Mamindra fo aminay Jesosy. Eny, mampahery anay isan'andro tokoa ny ianao aza malahelo. Kanefa dia tsisy miafina aminao tompo.
araka ny teny Petera tokoa ny fanahy mety any fa ny mofo tsy manakery matetika dia mivona ny toe-pananay ny fiainanay indrindra amin'ny fanarahana ianao Andriamanitra zany no angatanay famindram-po isa maraina tahaka an'izao mifona amin'izay rehetra tsy akasitrahanao Jesosy ankehitriny dia fangataka fitahina eny raha mety ianao tahio ny tsirairay avy Jesosy malala ka tanterao amin'ny ary tompo ny tsodraninao masina manao hoe asa matahotra ianao fa momba nao aho ny tompo asa mierikerika foana fa izaho ny tompon'Andriamanitra mampahery anao aho sady mamonjy anao eny mitantana ny tanakavana amin'ny fahamarinako aho izaho dia izaho ny tompo no mamono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako ary tsy ho tsarovako ny fahotanao raha mibebaka marina ianao mandehana ary ny tompo fa fitiavana mandrakizay inge no nitiavako anao ho atolotra ianao Jesosy ny saotra ny haja ny dera ny voninahitra ny hery ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra izany mbola ho anao ankehitriny ary ho anao mandrakizay fa ho an'ny sakaizanao ho an'ny malalanao ho an'ny ambasadorinao ho an'ny mpanomponao ny fifaliana ny fiadanana eny ny fiovana itsena an'ilay mpabakatra. Aleluia. Amen.